Rehefa manolotra ny arahaba toko lasy toko vavy atao anatin'ny fandarana meteo indray ianao amin'ity alina ity. Atanjaka hatrany ny alisay eto Madagasikara, izany hoe hiamafy ny rivotra eto amin'ny nositsika. Amin'ny sabotsy hariva any vao tonotony izany. Atao anatin'ny efatrandro avy kosa dia mila mitandrina ny mpampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka atsinanana iny, tahaka izay koa ny morontsiraka atsimo andrefana ary ny morontsiraka avaratra andrefana satria ahery be ny ranomasina, izany hoe tsy tokony haindrika intsony. Toy izao manaraka izao kosa ny toetr'andro no vinavinaina ho amin'ny rapitso voalohan'ny volana septambra 2024 sy 2025. Ho amin'ny rapitso maraina dia hanorana tandrifin-drahona ny fatra Antalasy Analanjyrofo. Olalovan-drahona kosa ny ilany atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo mahazo faritry ny avoatany fa arahana herika manify izany ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny faritry ny atitany. Ibalika be kosa ny masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny rapitso tolakandro izay dia mbola hitohy hatrany ny orana tandrifin-drahona malefaka ny amin'iny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iray manontolo iny. Olalovan-drahona kosa ary mety arahana herika manify izany amin'ny ilany atsinanan'ny avoatany ary ibalika be hatrany ny masoandro ny amin'ny faritra sisa. Mikasika ny maripana indray dia tsy dia nisy fihesehany firy raha oharina tamin'ny androany, izany hoe mbola angatsiatsika ihany ny andro eto Madagasikara, 5 hatramin'ny 10 degré izany aty amin'ny faritry ny avoatany. Ny amin'ny morontsiraka atsinanana 17 degré ary ny morontsiraka andrefana manodidina 17 hatramin'ny 19 degré Celsius eo ny eo. Ho amin'ny rapitso tolakandro iray ny maripana voatombatomana ambony indrindra dia 1 degré any amin'ny faritanin'ny Mahatsanga teo aloha. Dia omena fahafapo hatrany ianao raha hivoaka ivelan'ny Madagasikara ho andro tanàn-dehibe vitsivitsy dia fataro ary fa ibalika be indray masoandro amin'ny rapitso any Milan sy Paris any. Hanorana tandrifin-drahona ny Johannesburg, Nairobi sy Bangkok. Ho amin'ny rapitso hatrany moa ireo nosy vitsivitsy manodidina antsika dia hanorana tandrifin-drahona malefaka amin'ny faritry Port-Louis, Fandimby-drahona sy masoandro any Seychelles, Comores sy Saint-Denis. Dia iny indray toko lasy toko vavy mamarana ny meteo antsika eo amin'ity alina ity, mamy fotoananao izay eo amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.